Averina eto amin'ny fampalalam-baovao ndray tsika ry mpijery ajana rehefa nisy ento tao anatin'ny minitra vitsy tao anatin'ireny dokam-barotra ireny. Eo amin'ny tontolon'ny fanomanana ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina avy hatrany amin'izay anohizantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Manana kandida manerana ny tanàna 550 sy 100 eto Madagasikara ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara araka ny nambaran'ny filoha nasionaly ny Rakotovao Rivo. Tanjona araka izany ho anty antoko politika ity ny andrombaka amin'ireo toerana betsaka indrindra amin'izay fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay. Indreo jerentsika ary ny sary. Ny andrombaka toerana ben'ny tanàna betsaka indrindra no fanamby apetraky ny HVM amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay ataony ndraiky amin'ny 3 Jolay 2024 avy. Izany dia ahafahana mahazo toerany loholona lehibe ny faritra sy lehibe ny faritany betsaka indrindra. Manana kandida manerana ny tanàna 550 eto Madagasikara ny antoko hery vaovao Madagasikara araka nambaran'ny filoha nasionaly Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ao anatin'ny 1695 commune eto Madagasikara dia manana ny kandidatsika sika HVM. Tsisy raha vitan'izany ireo menomenon'ireo ary zany mampatahotra azy raha vao izy satria tadidinareo tamin'ny tamin'io tamin'ny janvier février tsisy inino HVM io ho hitatsika ny kandida andreo tsy mahita kandida zato akory izy ireo tsy namana zay tsy namana nareo ny asany mandao. Laza ihany koa ny hery vaovaon'ny Madagasikara fa esorin'izy ireo amin'ny antoko HVM ireo solombavam-bahoaka no mena andraikitra amin'ny fisafidianana ny kandida ho ben'ny tanàna kanefa nandray anjara tamin'ny fanoganana ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta. Mivanika nefa izy ireny amin'izao fotoana izao. Maromaro filaradora mifanadino ao tomatsiahatra maromaro any amin'ny toerana maro samihafa zay fantatsika izany. Reny olona mitondra ny ekena hoe eny any fa ianao ny député dia ianao zany mba isan'le olona hijery hifantona ary indrindra an'ireo kandida reo. Reny amin'izao fotoana izao mitady dalana mitady tolona amin'izy izy ry zalahy avoto an'izao fotoanany izao. Alao zava mbesaka ho izy miaratsira amin'izay. Rehefa lany anao dia mialara sorona ianao. Tafiditra ny fanomanana ny fifidianana ny vorotetsy amin'ny foibe toeran'ny antoko HVM ireo mandataire sy déléguen'ny antoko avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy miaraka amin'ireo bureau nasionaly ny antoko. Nomen'ny torohevitra sy fiofanana momba ny fifidianana izy ireo. Anjaran'ireo délégué sy mandataire ireo avy eo no mampiofana ny solotenan'ny antoko HVM any amin'ny commune misy azy avy.